toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio ampiova ny hafa ianao olon'i Kristy. Kristy dia nanantona ireo marary araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka 5:1-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary mba bebaka ny mpanota. Araka ny voasoratra amin'ny Lioka 5:1-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy avy antsony marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Nanaiky hiova ilevy mpamory hetra araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 5:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Anjaranao olona izao no mabebaka araka ny amin'ny asan'ny apôstôly 3:10-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mibeba ianareo ka miverena amonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Sahy vavaka isika ray eo omeo fahasahiana aho mba ho fitaovam-pamonjena ho an'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-peona tompoko.